fandarana manokana adyhevitra ara-baiboly adyhevitra ara-baiboly faly miarabanao indray a tafiditra ao anatin'izao fandaharana adyhevitra ara-baiboly iresadresahana mahakasika ny tontolo ara-pinoana sy ny manodidina azy miaraka amintsika eto androany a ny filompanorona ny trano fivavahana vaony olo koa i pasteur Hertina Randriary Malala Davidson. Miarabanao pasteur. Manonona fiadanany tompo amintsika menakavy tompo miarabanao tsaro darandimby arinjaka amin'ny teny ity. Efa maromaro any pasteur ny lohahevitra nafapanany hoe tsika teto amin'ny fandaharana toy izany resadresaka mahakasika ny hoe misy voka misy vokany misy tombotsoa ny ina misy teo ny fampirafesana fa misy vokadratsy ihany koa hoe mampahanitra tokoa ve ny fivavahana betsaka ny zavatra efa noentsika fa androany nefa dia misy lohahevitra iraindray izay tena hoe mampizara ny hevitra ny kristianina ilay hoe sabotsy sa alahady marina no tena izy pasteur izy am'ireo ny tena tena andro tena mety hivavahana. Ia mankasitraka tsarota voalohanteny aloha aty amin'ny andro ny atao hoe andro fahasoavana isika zay andro taorinan'ny Jesosy Kristy tompo sy ny nahafatesan'ny Jesosy Kristy tompo nolazaina le atao hoe andro pahasoavana. Ny talohan'izay dia atao hoe andro ny lalàna vanim-potoana ny lalàna fa rehefa tonga teto amin'i Jesosy a dia io le atao hoe andro ny fahasoavana. Inona ny atao hoe fahasoavana? Ny fahasoavana dia ohatra hoe ianao zao nandray fahasoavana ny atao hoe nandray fahasoavana ianao dia olona tsy mendrika ianao olona tsy mendrika ianao kanefa ny a mitolorana zavatra anankiray ngeza be izay tsy tokony ho anao dia izay le atao hoe fahasoavana. Itsika olombelona dia ratsy ary tena ratsy ary raha marina tsaroda dia tsy tokony hovonjena kanefa ny teny vonjeny Jesosy Kristy tompo izay le atao hoe andron'ny fahasoavana. Rehefa ty amin'ny andro pahasoavana jaroda dia tsy miresaka be intsony tsika ny resaka lalàna tsy miresaka be intsony ny lalàna satria raha vao miresaka zao enao zany sabata izany dia lalàna zany tafiditra ao anatina lalàna zany tafiditra ao anatin'ny lalàna ny didy folo zany tafiditra ao anatin'ny lalàna ny zanak'Israely sy ny jiosy zany sabata izany andro ny lalàna zany. Fa rehefa atao amin'ny andro pahasoavana dia taloha raha araky ny voalazan'ny Galatiana dia ny olona dia amarinina amin'ny lalàna amarinina amin'ny lalàna ny olona ny alalànanao fa diso zany ianao na marina dia refesina amin'ny lalàna ianao amarinina amin'ny lalàna ny olona ny lazananao fa mpanota dia entina eo aminao ny lalàna dia jereneo ianao mpanota ianao sa tsy mpanota dia zay dia rehefa tsy mandika lalàna ianao dia lazaina fa marina raha vao mandika lalàna ianao dia lazaina fa meloka amin'ny alalan'ny lalàna amin'ny alalan'ny lalàna ka iza moa zany zao amin'izao vanim-potoana izao ohatra no ndeha ho refesina hoe refesina hoe tsy mandika lalàna tena ny mpiatsara vilatsiana angamba sisa jarodany tsy mandika lalàna mpiatsara vilatsiana fa ny olona rehetrarehetrarehetra ny atao amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompo arange dia ozy izy hoe na dia masonao fotsiny aza tamin'ny andro lalàna manko taloha dia ny hoe ny atao hoe mijangajanga dia ny miaraka amina vehivavy eny ambony fandriny vehivavy tsy vadinao dia miaraka amin'ny vehivavy tsy vadinao eny ambony fandriny ianao a dia izay ny lazaina fa mijangajanga zay ny lalàna fa aty amin'ny andron'ny testameta vaovao dia ozy izy Jesosy ranomasonao akavio izy izy manafitohana anao dia isory hiala aminao izy zany hoe na masonao fotsiny ara mijery ary ozy izy Jesosy ndray endro hoe na iza no mijery vehivavy iza mijery vehivavy ilaza
de efa mijangajanga sahady anakapo mijery fotsiny tsy miaraka tsy mifampitatana tsy manao bakely tsy manao bizo tsy miaraka eny ambony fandrina fa anaty maso fotsiny vo mitsiry ritra ianao ka misy filana dozy izy jesosy hoe de efa mijangajanga sahady anakapo zany hoe raha refesina amy lalàna zany olona rehetrarehetrarehetra io na tsy lalàna ny amy testamenta taloha ary fa ny lalàna tao amy testamenta vaovao indrindra de efa tonga de meloko adaoly olona rehetrarehetra fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra nefany de tsy mijery an'izay tsony tsy refesina amy lalàna tsony le olona fa zay le atao hoe fahasoavana jarota fa ny amonjen'Andriamanitra ny olona kosa de tsy lalàna intsony fa le hoe nandray an' Jesosy nino an' Jesosy nino fa izy lay mpamonjy mino fa izy lay mpanafaka mino sady manompo azy zay ny zavatra lehibe zany am'izao vanim-potoana izao hoe manompo azy ary io lay tenin'ny tompo ao amy Jaona toko 1:20 manao hoe izay rehetra nandray an' Jesosy io zany de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra izay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra de azavako kely vetivetika aloha zay jarôda vetivety azafady meloha nidirako am'le sabotsy lahadinao teo itsika io zany zao ianao io za io tsika olombela rehetrarehetra efa manana natiorana mpanota avy any akibon'renitsika voateraka zany ny zazakely re tonga de mpanota kely io zaza voateraka io zany io zany tonga de mpanota kely io jarota raha nampanota ny raha mikorina ao anatiny cerveau nampanota ny cerveau anatiny fo nampanota ny fo ao anatiny io olombelona io voateraka de misy rasy nampanota na razambe anampanota ao anatiny ka io olona io tsy ampianarina manota io zazakely io tsy ampianarina manota vo mahay manota fa efa ao anatiny izy io de manota ho azy izy manota ho azy any amy saigny manota ho azy any amy fony manota ho azy amy fietsika zay ataony mahay metsara velatsy ho azy io tsy ampianarinao metsara velatsy io ohatra hoe misy zazakely zao hoe misy zazakely ange mody mitomany nefa izy tsy mitomany akory misy zazakely ange tsy nampianarinao angalatra siramamy fa tonga izy de mahay mangalatra siramamy ho azy ary fatany hoe nangalatra izy titena ho azy zany rehetrarehetra zany zany vokatry le ray efa mikorina ao anatytsika ao anatin'olombelona de tsy ampianarinao zany ho anota fa mahay manota ho azy na amy fietsiny na amy fijeriny na amy fiatsaram-belatsy na any amy fisainany na any amy fo de mahay ho azy zany io olona de plus izy mialehibe de miamitombo koa miaraka am'le fahalehibe zany le fahotana ao anatiny ary indrindraindrindra moa jarodany hoe miaina ao amina fianakaviana izy ohatra fianakaviana misoritoka miteny ratsy mpangalatra mpanompa olona miaina miaraka amy fianakaviana mpiloka mpanao ramia de vo maika vetivety kely lay mipitaingana de aingana lay fahotana ao anatin'lay olona zany mifavorizy azy reny zavatra rehetrarehetra zany hoe itsika rehetrarehetra io zany tsisy anarana hoe mpanota 100% de ito mpanota semi mpanota de itsy pasteur kelikely ny anany de itsy mopera ohatra zao de itsy anina de itsy pasteur itsy vavaka katekista fa ny raha mikorina ao anatytsika rehetrarehetra de mitovy daholy mpanota zavatra anankiray jaroda no ialantsika am'izay ary afahantsika mandresy an'izay de le tenin'ny tompo hoe izay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra zany hoe rehefa lasa nino an' Jesosy le olona nanompo an' Jesosy le olona nandray an' Jesosy le olona ozy izy tsika dia
lasa misy hery ao anatiny ary le hery ao anatiny iny no manohitra n'le raha misy fahotana, manohatra n'le saina misy fahotana. Ilay nandray an' Jesosy iny le olona de misy hery ao anatiny, lasa tsy tia miloka intsony izy, tsy hoe miezaka tsy loka fa lasa tsy tia loka. La hery ao anatiny iny no mahatonga azy lasa tsy tia mifoka sigara, tsy hoe miezaka izy tsy hifoka sigara rehefa lasa mpivavaka, tsy miezaka izy tsy hifoka sigara, fa lay hery ao anatiny miaraka tamin' Jesosy lasa mahatonga azy tsy tia sigara ho azy, azonao lasa tsy tia misorotoka ho azy, lasa tsy tia mijangajanga, lasa tsy tia manompo sampy, lasa tsy tia mijery film ratsy vetaveta. Ohatra anazy zao ohatra taloha tena makafy film mihitsy ajarota, tsy mahazo aina mihitsy rehefa raha tsy mijery an'ireny film télé be da be moa zany film mandeha mitely tam'zany mbola androny télé de le mijery vidéo mihitsy tam'zany mandoha vola le mijery vidéo tsy amin'ny anina mijery tsy amin'ny vidéo Gilio mandeha de manenjika film mihitsy. Fa rehefa eniko hoe tafiditra tao anatin'le tena fivavahana sy lay tena fanomponany tompo de tsy hoe miezaka mba tsy hijery film, fa lasa tena tsy tianao mihitsy le izy, lasa tsy tianao. Za zao raha mijery eo mitely io ka mijery film tonga de tsy tena tonga de miteny mihitsy avadio, tsy hoe miezaka ianao tsy ho teny izy fa lasa raha mikorinao anatinao le raha avy am' Jesosy, lay hery avy amin'Andriamanitra nanova zavatra be da be. Taloha zao za ohatra mahafinaritra anahy mihitsy za lay manindritsindry olona, manambanimbany olona, mirehare, misekoseko, mahafinaritra anahy mihitsy lay tena hoe manome teny marary olona de mibotsombotsony, tena fahafinaretanao ahy. De rehefa tena tafiditra tato amin'le hoe nanompo an'Andriamanitra, nanompo an' Jesosy, lasa tena tsy hainao, lasa lavitry ny afo ny kitay, de le manetsy tena farany ambaniny lasa ahitanao tsirony, toetra vaovao. Raha misy olona am' Kristy de olom-baovao izy. Zay zany le hoe aty amin'ny andro fahasoavana jarota, zay zany le hoe nandray an' Jesosy ka tsy hamarinina intsony le olona amy lalàna hoe inona daholo ny tandremanao de inona ny tsy voatandrinao, inona daholo, tsy hamarinina am'izay intsony le olona fa hamarinina le ao am' Jesosy, satria lasa voatandrina ho azy le lalàna. Zay lasa voatandrina ho azy, ny marina tsy voatandrina le izy raha mbola miresaka kely voatandrina manko tsika de lasa mitandrina ihany zany, fa tsy voatandrina ny vocabulaire ampiasaina, ny expression ampiasaina, fa tsy mahay ho azy, tsy hoe voatandrina ho azy fa lasa tsy mahay ho azy. Za manko zany tsy hoe mitandrina mba tsy hiteny ratsy, tsy mitandrina mba tsy hijangajanga, za zay le izy, tsy hoe mitandrina mba tsy hijangajanga, tsy hoe mitandrina mba tsy sotro labera, fa tsy zany labera zany ary tsy haiko akory ny tsirony ary tsy te kasika an'izany akory za tsy hoe mitandrina mba tsy hifoka rongony, fa tsy mahay mifoka rongony mihitsy za tsy hoe mitandrina mba tsy hiloka, fa tsy mahay miloka mihitsy raha vao misy fofofofona loka tonga de tena marikiriky be anahy, ka tsy mitandrina ny filaza azy azonao, fa tsy mahay mihitsy, tsy mahay mihitsy, lasa tsy mahay mihitsy zany ianao, lasa tsy mahay an'le ohatra hoe miteny ratsy, hoe mitandrina mba tsy hiteny ratsy, fa lasa tsy hainao mihitsy le izy. Rehefa ato am' Jesosy zany ianao de tsy le lalàna intsony no atahoranao, tsy le lalàna intsony no lasa arahinao hoe anaraka lalàna, fa nahazo hery ianao, zay rehetra nandray izy de nomena hery, de le lalàna rehetrarehetra natao ho tandremana lasa tsy tandremanao intsony fa tsy hainao azy, le fahotany tsy hainao azy ny mandika an'le izy. Asa raha azony tsarota ka ato am'izao vanim-potoana raha miperaka amin'ny fanontanianao teo hoe
sabotsy salady a de niteboka voalohany aloha tsisy sabotsy salady zany fa niteboka voalohany aloha jesosy any de jesosy de ampy jesosy niteboka voalohany jesosy nivony zavatra rehetrarehetra jesosy no tena hoe famonjena ny rehetrarehetra na sabotsy ianao na alahady ianao de jesosy ny loha rano-pamonjena fa zavatra anakiray fotsiny angamba de ny hoe arak'izay teniko zay rehefa ao am' jesosy ianao de misy zavatra hainao azy misy zavatra tsy hainao taloha de lasa hainao azy zao de ohatrana zany zao jarota ohatrana za tsy mbo miady hevitra an'izany hoe sabotsy salady fa za mivavaka fotsiny rehefa sabotsy za mivavaka fotsiny rehefa sabata satria zay hitako anaty baiboly azonao hitako any amin'ny testamenta taloha hoe sabata ny jehovah ny andro fafito ary hitako ato amin'ny testamenta vaovao koa fa izaky ny sabata jesosy presque indray mandeha any izy ny teny tamimbary indray mandeha any le hoe nanoto saloim-bary indray mandeha any le niaraka tamin'ny mpianatra fa presque nahitanao an' jesosy de ao anaty synagoga foana rehefa sabotsy na sabata de li izy tsisy resaka hoe lalàna lizy zany zay misy olona maky tonga de karazan'olona tonga de te hiady hevitra ka inary zany le sabata e sabotsy salady za aloha tsy miady hevitra fa za fotsiny mahita hoe sabata ny sabotsy sabata ny sabotsy de any am-piangonana rehefa sabotsy na sabata za koa nefa rehefa lahy de any am-piangonana manao fotoam-bavaka satria ny fotoam-bavaka ao am'vaon'iloko ny alady misy fidirana indroa amin'ny enina maraina de amy sivy sasany maraina de inona moa ny olana koa mba mivavaka alady mivavaka alatsinainy mivavaka talata mivavaka larobia isan'andro lazaiko aminao ao am-piangonana manomboka lahady latsinainy talata larobia lakamisy zoma sabata mivavaka foana za zany tsy le lalàna no miazona hoe sabata ihany ty mako anisan'ny grave darota misy mpivavaka sabata reo zany de hoe misy ny ansasa moa zany ny fiangonana tena peraka mihitsy hoe mitandrina ny andro sabata na mitandrina ny andro fafito de io le andro fafito ihany na sabata io ihany de io ihany ny tena hoe fa na le andavanandro lasa ohatrany hoe rehefa andavanandro zany dia mandeha fiainana zay tianao atao eny fa rehefa sabata ihany vo tena manamasina an'andriamanitra fa tsy zay ny atao amin'ny testamenta vaovao ny atao amin'ny testamenta vaovao de isan'andro anao mila mivavaka raha mbola misy ny azonao ivavahana de mivavaka fa ny sabata nefa no tena vanim-potoana tsara misy mifanatrehan'andriamanitra misy ny fitahin'ny tompo mivavaka rehefa sabata jarota misy olona zao ohatra ny somary miady hevitra na anatin'ny tambajotra na eny amin'ny fiarahamonina eny satria manko raikitra ny ady ara indraindray hoe nareo very amin'ny mivavaka lahady io de nefa le lahady koa miteny hoe nareo very amin'ny mivavaka sabotsy io satria mitandrina lalàna de ahoana ny mahakasika an'izay pasteur avery koa an'le izy tsy sabotsy lady ny ady hevitra satria rehefa ao anatinao jesosy de na zany sabotsy lady zany ary tsy ady hevitra azanao tsy ady hevitra zany za zao manana namana pastera be da be mihitsy mivavaka lahady ny mpikambana ao anatin'le fikambana-piangonana zandriny reny zaraha misy rosotra telo mivavaka sabata presque manjato ny zalahy mivavaka lahady reo pastera tsy miady hevitra am'ireo tsy miady hevitra aminy ny ray andro any ny ady izay foana rehefa vangin'ny tompo vangin'ny fanan'andriamanitra izy de fatany tokony atao ny mahafinaritra ana fotsiny am'izao vanim-potoana zao jarota de zao misy fiangonana marobe a tena mivavaka izy alahady fa sabotsy tontolo androko izy manao fifadikanina lasa fotoana fifadikanina le sabotsy de efa mahafinaritra zanyko tena hoe fa mihamanakaiky zany de fa ny ah io tsy de diavako aman'olona fa ny ah fotsiny a raha fijeriko azy a de ny ah zay foana hoe rehefa nandray an' jesosy ny olona iray de tsy tokony andika lalàna izy
azonao zany fampianarana zany rehefa ao anatin'ny olona iray zany jesosy de lasa tsy mahay mandika lalàna izy zay ny zay ny voalaza baiboly any amin'ny jauna voalohany epistely voalohany soratany jauna zay toko fatelo sa toko faefatra angamba zay jaroda hoe ireo zenandray azy nanana ny jesosy de tsy manota ary tsy mahay manota izy tsy mahay manota izy zay ny tsy mahay tsy hoe miezaka ny tsy anota fa tsy mahay manota any amin'ny jauna voalohany toko faefatra misy an'izay tenin'Andriamanitra izay rehefa ao am' jesosy zany ino de azavainao le hoe ny ota égale fandikan-dalàna inona moa ny atao hoe ota ny ota de fandikan-dalàna raha tsorona zany de zao rehefa manana ny fanahy Kristy anao zay rehetra mitoetra ao amin'ozy izy de tsy manota ary tsy mahay manota zay mitoetra ao am' jesosy dia sady tsy manota no tsy mahay manota zany hoe tsy mahay mandika lalàna tsy mahay mandika lalàna dia fijeriko azy zany raha hoe tena ao am' jesosy ny olona iray de tahaka ny hoe lasa tsy mahay mangalatra ntsony ianao de lasa tsy mahay mijangajanga ntsony rehefa am' jesosy lasa tsy mahay miloka intsony de lasa tsy mahay mitsorotoka sy mahay mamo intsony de tokony lasa tsy na sabata ary de lasa tokony tsy mahay mandika sabata intsony rehefa mitoetra ao am' jesosy a raha fijeriko azy de tokony tsy ho hainao intsony ny mandika an'io sabata io tahaka any anao le hoe tsy mahay mijangajanga tahaka any anao hoe lasa tsy mahay miteny ratsy tahaka an'le hoe aza mitsiriritra vadin'olona de lasa tsy mahay mitsiriritra ntsony tahaka an'le hoe aza manao sarin-javatra voasokitra de lasa tsy mahay manompo an'ireny ntsony sy mekohaka am'ireny sarivongan'ireny ntsony ianao de ho tahaka zany keo le sabata tokony mandeha automatika le izy fa tsy ady hevitra jaroata ao anatin'izay sabaty zay mihitsiny hoe ny olona mantsy misy mivarotra misy miasa rehefa sabotsy de ao anatin'izay fomba fivavahana rehefa sabotsy zay mihitsy ny otrotry ny ahoana ny endriny pastor otrotry ny ahoana ny endriny enao tsara fijeriko azy tsy fahotana ny mivavaka alahady fa tsaratsara kokoa raha mivavaka sabata azoko antoka kokoa ny fahamarinanao raha mivavaka sabata mbola veriko any tsy hamarinina am' sabata ianao fa rehefa ao am' jesosy ianao de jesosy ny hanamarinana anao fa saingy zao ny olona ao am' jesosy tsy mahay mijangajanga ny olona am' jesosy tsy mahay mangalatra ny olona am' jesosy tsy mahay manota intsony de to tahak'izay le izy rehefa am' jesosy ianao zany de tokony tsy mahay mandika sabata intsony raha ny tokony ho izy raha ny tokony ho izy kanefany a averiko ihany tsy fahotana mihitsy mivavaka alahady ary tsy fahotana koa ianao raha mivarotra aza sabotsy ary tsy fahotana ihany koa na tsy makany am-piangonana ary ianao rehefa sabata fa saingy zao tsara kokoa raha makany am-piangonana asa raha azonao ny tsara kokoa tena hoe za zao ohatra raha mipetraka ao an-trano fotsiny rehefa sabata inona moa fahotako am'izany nefa tsara kokoa raha mba any am-piangonana sabata manome voninahitra an'Andriamanitra le ao amin'ny testamenta vaovao zany a na ao amin'ny andro fahasoavana de tsy misy fanamelohana zay voalaza baiboly hoe tsisy fanamelohana zay ao am' Kristy Jesosy tsy misy fanamelohana tsisy manameloko anao zany raha tsy hivavaka sabata ianao kanefa tsaratsara kokoa raha mivavaka sabata andro miavaka zany le raha ny testamenta taloha ny jerena de sady andro no amasinina sy no tahina le andro sabata ohatra zao raisiko jarota raha andeha hanompon'ny tompo a dia tsy manameloko any tompo raha tenue de sport no entiko hivavaka ohatra joginina ambony ambany de le t-shirt jonsena reny ny entiko andeha hivavaka tsy manameloko any mihitsy ny tompo
ninninona akanjo anaovako kanefany tsaratsara kokoa raha mba manana lobaka de costar andeha ivavaka zay le ataony any fahasoavana tsy manameloko anao ny tompo raha manao fiteny anao ninninona mety hoe fomba fiteninao manana fiteniny zao tontolo zao ianao fiteniny zao tontolo zao no fiteninao tsy manameloko anao ny tompo nefa tsaratsara kokoa raha mba fitenina zanak'Andriamanitra no fiteninao azona foana tsy manameloko anao ny tompo raha tsy hivavaka sabata ianao fa kosa mahazo faveur ianao ary misy fitahin'Andriamanitra kokoa raha mivavaka ianao sabata aza raha azonao le izy ny ato amin'ny testamenta vaovao tany amin'ny testamenta taloha tonga de melohana verynareo fa tsy mivavaka sabata any amin'ny elonareo bibidinareo fa tsy mivavaka sabata testamenta taloha zay tsaratsara ina amin'ny lalanao ny olona ny fiangonanareo tsy ho any an-danitra avanareo tsy mivavaka sabata nareo very daholo nareo menakafo zao testamenta taloha zay fa ato amin'ny testamenta vaovao tsy refesina amin'ny sabata ny olona na ny lalàna fa refesina amin'ny jesosy hoe ao amin'ny jesosy ianao satsy zao fa saingy kosa mbola averiko any jesosy tsy manameloko anao fa kosa zay le tenin'ny tompo hoe ao amin'ny apocalypse 22:14 zay masina ozy izy aoka iamasina ary zay marina aoka iamarina trany atomotra ny andro zany hoe ny fanamelohana tsisy fa ny fitombona amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana ny misy azonao jesosy zany tsy anameloko anao mihitsy ninninona fihetsikao raha ohatra zao anao mijery film de Andriamanitra tsy miteny aminao meloko ianao fa mijery film mijery catch anao tsy manameloko anao ny tompo de manlany andro amin'ny Facebook ianao tsy manameloko anao jesosy ary ianao to lany andro amin'ny Facebook fa manome toro-hevitra anao kosa izy mifanay masina tsaratsara kokoa le vanim-potoana lay la fotoana laninao amin'ny Facebook amin'ny mandrangotra olona eo ndana solo fotoana ivavahany zany ny tsara kokoa raha mijery film ianao de miteny anao mifanay masina tsy manameloko anao raha mijery an'io film io anao fa tsaratsara kokoa ndana mideran'ny tompo de ira fiderana jerena tsarota mety zay eto am-pamaranana angamba mbola manana minitra vitsivitsy kely tsika pasteur somary voaka kely ivelan'le loha hevitra tsika de tatoato misy karazany zavatra maro fa ty tena nisan'ny trangam-piarahamonina tena nalaza tao anatin'ny ty volany ty ny tranga tany Tsiaronenana Atsirabe izay nandoran'olona anankitelo amin'ny maha-pasteur anao dia inona ny mba hevitrao mahakasika an'ireny tranga ireny pasteur Hilton ny hevitry motokana mampalahelo daholo mampalahelo daholo le zavatra misy mampalahelo zay ny azo tenenina tsy hita zay azo alahatra lavabe fa mampalahelo daholo le zavatra iainan'ny olona maro amin'izao zany mampalahelo raha vao tsy manana an'Andriamanitra zany olona io raha vao tsy eo jesosy de misavoritaka ohatra zay le fiaina za fotsiny zany tena miteny hoe mila an'Andriamanitra amin'ny firenena raha olona mivavaka daholo zao ny olona rehetra ka matahotra an'Andriamanitra de tsy nisy zavatra otrany tsy tonga tam'ireny fa le izy moa le zany tena hoe tsy ao jesosy tsy ao Andriamanitra de reny ny zavatra mitranga ka tsy hitanao zay azo tenenina am'ireny fa de mitondra mambavaka tsika ho an'ny firenena mitondra mambavaka tsika ho an'ireny olona rehetrarehetra zany amindra foaneny tompo fa de tsy hitanao koa zay omelohana sy tsy melohana ao anatin'ireny de zay ihany koa tompo klasy tompoko vavy no hoe nanakatona an'ity fandaharana ady hevitra ara-baiboly ty isaka indray tsika amin'ny manaraka hitady loha hevitra vaovao amin'ny manaraka indray tsika pasteur manao misimisy samy ho tahin'Andriamanitra tompoko veloma tompoka fandaharana manokana ady hevitra ara-baiboly ady hevitra ara-baiboly